Halleloia, miarabatsika tsirairay avy indray ny tena koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa ato amin'ity fotoam-bavaka maraina izao androany 24 juillet 2026 ary misaotra n'Andriamanitra ny tombosoa indray izay omeo ahafahako mitarika antsika ao anatin'izao fotoana anio maraina izao ary tsy adino ihany koa misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa fahasoavana lehibe izany ahafahako miaraka amintsika amin'izao anio maraina izao. Pasteur Normayan izao ary avy hatrany ampatsahiviko amintsika hoe ny lohateny amin'ity volana ity dia hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Mino fa salama tsara daholo isika tsirairay avy eto ary mino fa vonina tsara isika iara ivavaka iara eny tenin'Andriamanitra afatra avy amin'Andriamanitra ho antsika asianao sy tsy ho anao irery ihany fa ho ahy ihany koa satria Andriamanitra rehefa miteny amin'ny olona rehetra dia miankina amintsika ny andray na tsy andray fa mino matoa ianao tonga eto amin'izao anio maraina izao vonina tsara ianao andray afatra avy amin'Andriamanitra ka noho izany atombotsika avy hatrany fotoam-bavaka androany isika mijery hoe ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana sy fiankofana. Fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana sy fiankofana. Tenin'Andriamanitra voalohany tiako vakiako dia hitantsika ao anatin'ny Salamy 150 andiny fa enina. Salamy fa 50 andiny fa enina. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera an Jehova. Halleluja. Aveako ilay teny. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera an Jehova. Amen. Tena mazava be ny tenin'Andriamanitra, tena hoe mazava, tena mazava arabaky teny. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera an Jehova. Isika rehetra eto amin'izao fotoana izao noho ilay fofinaina nomen'Andriamanitra atsika sianao dia ny tena marina zany isika mila midera an'Andriamanitra amin'izany fofinaina nomeny atsika zany. Zany zavatra priorité zany tokony ataontsika sianao vao mifo maraina tena hoe midera an'Andriamanitra satria nomeny fofinaina indray isika sianao. Dia ao anatin'izany samy mandingy teny isika sianao hoe rehefa vao mifo maraina inona zavatra voalohany ataontsika. Ny fiderana azontsika atao tsy amin'ny alalan'ny hira fotsiny. Matetika ny olona rehefa miteny hoe fiderana dia mieritreritra ny olona hoe amin'ny alalan'ny hira fotsiny. Isika sianao afaka midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra be da be. Midera an'Andriamanitra isika vao mifo maraina amin'ny alalan'ny hoe vavaka midera anazy sika. Midera anazy amin'ny alalan'ny vavaka. Hoe misaotra anao lehibe ianao na vitan'izao ianao mideranao amin'ny zavatra rehetrarehetra nataonao nandritra ny alina ianao niaro anahy dia misaotra anao mideranao fa tsy misy mahavitan'izany afa-tsy ianao. Afaka midera an'Andriamanitra ihany koa isika amin'ny alalan'ny fijoroana vavinombelona. Mandeha ianao miasa dia miresaka amin'ny namanao, tsy hoe problème foana no resahana rehefa mahita namana rehefa mahita olona. Marina be da be problème amin'izao tontolo izao fa nefa kosa antsika manana n'Andriamanitra lehibe izay mamaha ny olana rehetra. Donc tsy ilay olana no resahana fa ilay Andriamanitra mahavita mamaha olana dia midera anazy sika amin'ny namantsika ny ampiasana satria ny olana ampiasany mety manana olana ihany koa izy ka rehefa midera n'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny fijoroana vavinombelona afaka miteny ianao hoe zavatra niainanao taiza ianao dia aiza ny netin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Ny olana lalovanao dia Andriamanitra niasa tamin'ny fiainanao nanampy anao vaovany ny olana amin'ny alalan'Andriamanitra karazany fiderana izany. Midera anazy ianao amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny asa izay ataonao.
fiderana ho anazy ihany koa zany satria nenao dia ataonao tsara indrindra satria nomen'Andriamanitra esprit de perfection tsika esprit d'excellence isika afaka manao tsara indrindra isika satria isika aloha fatsirambony ampian'Andriamanitra foana donc amin'ny asanao marina mety hoe mpampiasa manaonao foana tsy mandoka raha maratiny tokony izy ina moa manao zavatra tsy mety amin'ny indrindra malagasy eto amin'ny Maurice tsy tany saintsika ny olana misy eto fa hideran'Andriamanitra isika eto fa tiako teneno raha hitanao misy zavatra tsy mety atao mpampiasa tsy azavakina aloha iny fa hoe ianao manompo an'Andriamanitra manao zay tian'Andriamanitra ataonao manao ny sitrapon'Andriamanitra na manao tsy mety aminao izy any ampiasany dia toizo tsara foana ny asanao rehefa manao ny asanao tsara ianao dia fiderana ho an'Andriamanitra izany satria isika asianao modèle eto an-tany modelin'Andriamanitra eto an-tany ary ihany koa afaka ampitsika le tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Isaia 43:21 moa izy io raha tsy diso hoe ny foron'Andriamanitra isika asianao mba hanambara fiderana azy tsy voatery hoe any amin'ny fiangonana ihany tsika midera amin'ny alalan'ny hira fa ny fiainantsika andavanandro miderana azy sika misy zavatra miseho ampiasany dia monimony daholo ny olona fa isika tsy tokony anisan'ilay monimony matetika isika tafiditra ao anatin'izany satria tsy rarina loatra ataon'ny mpampiasa ohatra ka amin'izao fotoana izao aloha hovaintsika zay zavatra zay tena hovaintsika zavatra rehetrarehetra ataontsika tena aloha hitan'ny olona mihitsiny hoe za ilay olona ny foron'Andriamanitra anambara fiderana azy na misy olana aza dia za zany tsy maintsy miderana azy amin'ny action rehetrarehetra zay ataoko mila fantatritsika zavatra anankiray fa maninona ny foron'Andriamanitra isika asianao hidera azy satria Andriamanitra tsy mahay midera tena Andriamanitra tsy midera tena zany fa isika asianao zay ny forony isika asianao solombavan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity isika asianao mampafantatra ny olona zavatra tsara ataon'Andriamanitra mahasamihafa amin'Andriamanitra velona zay tompontsika sy ireo Andriamanitra tonontonony eto ambony tany ity isika mila mampafantatra ny olona raha mangina isika raha tsy mideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika ny ampiasana amin'ny alalan'ny témoignage fijoroana vavin'olombelona amin'ny olona dia tsy ho fantatry ny olona mihitsy ny momba n'Andriamanitra tsara ho foana no forona isika asianao hidera azy anambara fiderana an'Andriamanitra anio isika tsy ho lava zareo mino aho fa zay teny kely zay ary mino aho fa zava-dehibe zany mety miteny marina atsika hoe teny kely nefa tsy misy teny kely marina ho anatrehan'ny tompo satria misy dikany daholo ny teny rehetrarehetra amin'ny baiboly dia anio atomboy amin'ny anio raha ohatra hoe mbola tsy tonga ny ampiasana ianao na hoe fa tonga ny ampiasana ianao oka ianao hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavanao misy tirany eo dia midera foana ianao an'Andriamanitra miafaka foana zay manompo an'Andriamanitra amin'izay tsy manompo anazy mitenena zavatra tsara tahaka ny tenin'Andriamanitra milaza ao anatin'ny Filipianina 4:8 moa raha tsy diso raha misy zavatra heverina dia zavatra tsara hevero dia rehefa heverinao zany zavatra tsara zany dia mila tenenao ihany koa ilay zavatra tsara zay amezana amboninahitry n'Andriamanitra zay amezana fiderana an'Andriamanitra ary ihany koa fanampina zany raha hitanao fa miasa ianao raha ohatra ka hoe afaka mihitsy ianao hoe mampiasa kitany ampiasana na hoe afaka mandefa telefona na hoe haut-parleur aza tsy atao mafy mba tsy déranger an'ny olon-kafa ohatra mba tsy azahoanao olana dia mihaino foana indray ny hira fiderana dia ao anatin'izany ianao misaotra n'Andriamanitra miderana azy mifalebiazana hitantsika ny hira ny fiderana na fiankofana izay ny foron'ny olona ny akabetsana an'izy ao tena hoe témoignage izy io zavatra niainan'le olona le izy dia nomen'Andriamanitra inspiration amatika an'le izy hoe fiderana na amatika an'le izy hoe
ira fiankofana. Dia ino isika raha mihaino an'izay zavatra izay dia ohatrany hoe tsika koa miara-midera an'Andriamanitra miaraka amin'ilay olona amin'ny zavatra nylalovana. Dia ianao koa ao anatin'izany mijery ny tenanao. Raha sanatria mandalo olana ianao dia ao anatin'izany koa ianao mijery an'Andriamanitra. Hoe izay vitan'Andriamanitra taminy amin'ny alalan'izao fiderana izao, ao anatin'ny fiderana izao hira hiderako an'Andriamanitra izao, Andriamanitra tsy mijery tavan'olo izay nataony amin'ny ray ho ataony amin'ny be da be. Izany koa no ataony amiko. Ohatrany hoe mampahery tena ihany koa ianao ao anatin'ilay izy sady indrindra manakaiky an'Andriamanitra. Ny fotoana rehetrarehetra, ny minitra rehetra, ny segondra rehetra, raha ataontsika zany fiderana amin'ny alalan'ny hoe fitoriana filazantsara, fijoroana vavin'olombelona, fitondran-tena ny ampiasany dia manakaiky atsika an'Andriamanitra izany. Izay zareo anio azo ny zavatra azoko avy amin'Andriamanitra ho partagena amintsika dia mino fa nakasika anao izany ary hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Dada misaotra sy midera mankalaza anao, mame voninahitra anao amin'ny fotoana maraina izao izay nomenao anay. Mankasitraka anao Dada satria ianao ilay Andriamanitra miaraka aminay hatrany ianao ilay Andriamanitra mampianatra anay, ary ianao ilay Andriamanitra mampafantatra anay fa tena irinao tokoa ny fifandraisanay akaiky aminao isanandro. Misaotra anao amin'ireo teny nomenao anay isanandro rao, misaotra anao amin'ny fampianarana izay omenao anay isanandro rao, ary misaotra anao indrindra amin'ny fiovana izay hoentinao amin'ny fiainanay isanandro amin'ny alalan'ireo teny izay raisinay izao. Ary amin'izao fotoana izao Dada mivavaka ho an'ny olona rehetrarehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Dada kasio izay tsirairay avy, omeo fo izay mba hideranao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny situation rehetra. Omeo fo izay Dada mba hitondra tena tahaka modely hoe zanakao izay eto amin'ity tany ity, mba ho tonga fiderana ao anatrehanao zany, ary ho fantatry ny olona ihany koa izay mpanomponao, izay mideranao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary esoriny aminay ihany koa Dada ny henatra mba hafanay mitory filazantsara, hafanay mipartager témoignage ny fijoroana vavin'olombelona izay omenao anay, mba hi-encourager ny olona, mba hampafantary ny olona ihany koa fa hoe misy ianao, ary ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ary tsy misy zavatra tsy hainao atao mba hanatona ny olona anao amin'ny alalanay Dada. Ta io izay tsirairay avy androany ho tonga fantsy mpiderana, ho tonga fantsy mpamonjena an'izao tontolo izao, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Dada nanaovanay an'izao vavaka izao. Amen. Tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy mino fa naray zavatra ianao androany, mino fa ho ataonao izay zavatra izay mba ho voninahitry n'Andriamanitra. Entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lava ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny Tompo.